mivavaka isika. Ry Jehovahandriamanitra rainay izay any an-danitra, sotranao izay amin'ity fotoana ity indray mbola ahafahanay mandreny hafatra avy amin'ny teninao. Misaotra noho ny tombonandro nomenao any tsirairay avy. Mbola afaka miaino ny hafatra mivantana avy any aminao. Sokafo ny masom-panahiny olona rehetra tompo izay mihaino ity hafatra ity. Naiza naiza eo izany. Ampahirato ny masom-panahiny ito mba hahita ny fahamarinanao ary mba hahaizany mijery ihany koa ny fiainany eo anatrehany teninao. Mangataka ny fanahy masinao aho. Fa tsisy diso anjara ny olona rehetra nizaniza ny eo hafatra izao. Feno ny fanahinao aho tompo. Hitondry izany hafatra izany ka akasika ny fony olona tompo ny teninao. Ampangily ny asan'ny nofo rehetra mety enelingely izao hafatra izao ilay tompo. Ary ambany fiarovanao tanteraka ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy mahavakizany. Amen. Ry havana malala dia misaoran'Andriamanitra indray tokoa isika. Mbola afaka hiaino indray ny tenin'Andriamanitra. Fa nisy isika ny hafatra tamin'ny Pasika dia misy tena hafatra matery ny foko mihitsy izay tiako hozaraina amintsika tsiray avy. Ny zavatra anankiray voalohany aloha tena tiako ho fantatsika tsara fa ny teny rehetra izay horesahako aminareo androany dia araka ty ilay voalazany epistily Jaonina ity. Tiako foana ny manambarana izy io rehefa mitory ny filazantsara ho vakiko aminareo nge izy io fa araka ty teny voalazany ao amin'ny epistily Jaonina voalohany ity ho vakiko aminaran'i Jesosy indriny ny voalohany sy ny fahatelo. Ny anaran'i Jesosy izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapay ny tananay dia ny amin'ny teny ny fiainana. Izay vitanay sy renay mambaranay aminareo mba azahoanareo fiainana aminay, mba azahoanareo firaisana aminay koa, ary ny firaisana dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy ilay Zanak'Andriamanitra. Amen. Noho izany araka ny efa nampahafantarako taminareo tamin'ny manaraka tamin'aloha, tsy pasteur akory amin'ny resaka aminareo zao. Tsy mpitondra fiangonana koa fa mpitondra fikambanana. Kristianina tsotra ihany tahaka ny rehetrarehetra. Tiako foana ny manao karazana fijona vahaolombelona satria tena miankina amin'izany mihitsy ny zavatra izay ambarako aminareo eto. Mpiasa-panjakana taona maro ary taony niantson'Andriamanitra hiova fo. Ary nanomboka teo amin'izay dia nampahiratin'Andriamanitra ny maso. Kristianina aho raha nianarana satria vao 19 taona fotsiny aho dia efa mparay ny fanasan'ny tompo. Rehefa tao anatin'izany fanaisana fanasan'ny tompo izany efa tsy dia hita loatra ny mahasamy hafa amin'ny tanora namana. Fa rehefa lahady dia mamonjy fiangonana dia mandray fanasan'ny tompo. Fa rehefa ilanandro dia mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany. Ary tao indrindra no natonga lasa eritreritra be mihitsy hoe inona marina moa tena atao hoe fivavahana kristianina. Dia miasa tamin'ny fanjakana ary affecté tany Antsinitany tamin'ny taona 1970. Tany niantsony ny tompo any fanena tamin'i Jesosy mivantana nisy feo tena reko tato anatiko. Iza no andeha mirakay namaly ny antso tamin'izay hoe ety aho irao aho. Sarobidy be io satria nantany pasteur nantany mpanofo-n'Andriamanitra tamin'izany tamin'ny fiangonana. Dia nivaly tenin'ireo rehetrarehetra dia hoe atso Andriamanitra hanao pasteur aloha tsy tompoko tsy hanao izany misy ato anatiko. Toa zay eny valio fotsiny ozy izy fa Andriamanitra ny malala zay teny tompo indroananao. Dia rehefa nanapa-kevitra tamin'izany aho dia niova daholo ilay tontolo. Androany aho iresaka aminareo izany atao hoe tena kristianina zanak'Andriamanitra marina
hitaky anareo ao androany ny tena fomba fiainana ny amin'izany atao hoe famonjena no men'andriamanitra izany araka namarako taminareo hoe zavatra niainoko no ambarako aminareo eto ary marina izany fa maro mahatsiarina amin'izao vanano zao mandalo fotoana tsara fitsika zao a eto amin'ity zao to zao ity ary raha mandinika ny tantarany sodramasina tsika amarina ny tantarandriamanitra ary io indrindra ny tena natonga an'andriamanitra ny teny tamiko ary nilasaka tato anatin'ny foko hoe mila miteny ianao mila miresaka ianao mila manambara ny olona ianao ny zavatra retsapanao tamin'izany fahamarina ny ten'andriamanitra zany nanery amin'izy tsy dia mba fanaoko loatra ny torotenina amina télévision na amin'ny fomba takizao tatoato a manoloana zao tranga-javatra eto amin'ity zao toy zao sy tranga-javatra eto amin'ny firenena ity dia nanisika mihitsy mba tena hitondra ny filazantsara dia le filazantsara ny ainana ny vady tao anatin'izany 20 taona niarangaina tamin'i jesosy hoe marina ve io filazantsara ahoana marina ny tena kristianina marina eto anivon'ity zao to zao ity ary mba hizaranao amin'izany a mety tsy dia feno loatra angambany tsy tanteraka fa mitsapa kosa araka io teny io hoe ny zavatra zay tsapako hitany masoko vo tsapainay no ambarako aminao eto ary mino fa maro aminareo androany no manana hetaheta amin'izany iaina voatselytsika nanamarika ny androny pasika ary tao arinany zany fitsanganany tompo tamin'ny maty zany misy lova sarobidy ny men'andriamanitra napetrak'andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy kristy zay tsangana tamin'ny maty mba hiainan'ny olona hiveloman'ny olona tena zanak'andriamanitra marina mandrapivelon'i jesosy io indray ka hiresaka aminao aho ny fomba azahoanan'io lova sarobidy io sy ny endrika io hiainana n'izany manoloana zao toe-javatra mampiorory zao tontolo zao ireo ary tsy ho virus ihany a fa eo amin'ny endriny maro isan-karazany ny tsy fandripahalemana ny fahasairana amin'ny adiny fiainana zany rehetra zany zany ifamafao am'izao andro faraparana zao tena minitra farana segondra farana zao atrehantsika zao tontolo zao mihitsy ny nataon'andriamanitra hiantraika an'io arety mandringana io zao tontolo zao tsy mba firenena vitsivitsy a satria misy resaka ten'andriamanitra am'izay apetraka ho an'izao tontolo zao mba hitaoman'andriamanitra ny olona hitodika amin'ilay andriamanitra velona ary zay indrindra no mba tiako resahana aminao androany nisy dingana io a hoe ho an'izao tontolo zao mihitsy la arety mandringana ary rehefa mba nivavaka dia lay any amin'ny salamo faraiky amin'ny 5 any hoe na disy rivorivo azy na nalina azy io latsaka na tsy atraka anareo zany tsy akasika anareo zany ary efa tena nandinika aho io eran'izao tontolo zay fa misy arivorivo nalinaliny milatsaka ary marina foana ny ten'andriamanitra fa tsy akasika ny tena zanak'andriamanitra io raha zanak'andriamanitra marina izy ary zay tiako resahana marina misy anao mba atonga anao a hay mijery tsara ny hoe inona zany ny tokony iainako manoloana zao tranga-javatra zao tsy azonao foanana io satria ny baiboly amin'olika toko faraiky am'roapolo dia hoe isy filazanady fanjakana itsangana meny fanjakana isy fahorina isy mosary isy arety mandringana zany hoe famantarana io nalefan'andriamanitra mihitsy io mba hitodiany zao tontolo zao amin'ilay jesosy kristy lay zanak'andriamanitra velona sy misy afatrio jesosy kristy io no lalana azahoana miatrika an'izao vanano sato zao ary io no resahako aminao mety efa renenao ihany ty afatra apetrako ty androany fa ampatsahy ianao andriamanitra mety efa hitanao ihany koa mety efa ranisy nisofinao fa androany a efa nivavaka mba akasika anareo ka mba andray zany anareo androany miainana zany hoe ny herin'ny fitsanganan jesosy kristy tamin'ny maty sy tamin'ny fotoanany pasika fotsiny fa isan'andro isa minitra isa-tsegondra mandra-pianana hoe eto am'ity zao to zao ty miaina am'izany herin'ny fitsangana tamin'ny maty tsy fahalalana fa mitsangana tamin'ny maty jesosy
fa miaina am'izany herin'ny fitsanganana tamin'ny maty zany satria velona ao amin'ny tompo dia velona koa ianareo noho izany a raha tsara ny masom-panama androany ary manana fahavonona ianao anana etaeta ny zavatra hitanitako aminao voalohany indrindra dia zao ahoana ny tena tonga tsika ho zanak'Andriamanitra marina satria raha tsy tafiditra ao mahazanak'Andriamanitra ianao ka tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy hainao ny miasika an'izao vanotona sapo zao tsy ho vitanao zao fa ny tena zanak'Andriamanitra marina ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay zanak'Andriamanitra no afaka miaina ny zao vanandro izao afaka misedra ny zavatra rehetra io vanandro manahirana io mbola averiko ihany tsy io arety mandringiny ihany fa ny mosara ny olam-piaina be dia be tsy maintsy iseo zany no zany rehefa tafiditra tsara ianao hoe ao anatin'ilay mahazanak'Andriamanitra dia misantatra sady ianao ny atao hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zay namara ny ten'Andriamanitra fa idiratsika rehefa miala eto amin'ity zao to zao ity isika miditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra fa eto ambony tany dia ozy ny tompo hoe zay manana ny zanaka no manana fiainana mandrakizay manana amin'izao vanandro zao azo iainan'io azany fanjakan'Andriamanitra zany eny amin'ny apokalipsy 3:20 dia zao fanjakana tsy misy fahoriana tsy misy tomany tsy misy alahelo zany no atrehanany ary tsy maintsy satariny eto amboniny tany io misy ny tena fiadanana satria zany namara ny ten'Andriamanitra ka itonanao aloha mba hanananao antoka tsara fa tafiditra mahazanak'Andriamanitra be dia be moa zany fampianarana koa moa ny fiangonana amin'izao fotoana zao betsaka dia samy manana ny fomba ny isan-karazany samy manana ny azy moa fa ny zavatra hoitiko aminao andreo dia izay zavatra tsapako ny ainako efa kristianina talohan'izany fa mbola hafa misy le dingana na tonga tena zanak'Andriamanitra sy lay tafidro anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakariva avana malala dia tiako foana ny mampahatsara isika ary mety efa renona foana fa misy endrika anankiroa ny kristianina amin'izao fotoana zao dia le kristianina mino mpanala dian'i Jesosy sy le kristianina miaina nandray an' Jesosy sarahana tsara ao mino an' Jesosy fotsiny fa ny anankiray sady mino no mandray an' Jesosy zay zavatra zay tena sarobidy ary efa namara ny ten'Andriamanitra io ka iresaka aminao a tsy tonga zanak'Andriamanitra ny olona raha tsy nandray an'io Jesosy io ho fiainany zay lalazany any amin'ny epistely Jona voalohany teny tenin'ny fiainana lasa fiainanao noho izany a ny tena zavatra sarobidy zany dia ny mino ny asa-pamonjena zay vitan' Jesosy teo amin'ny azo fizany tena tiako ny mamerina izy io satria be dia be loatra rehefa minonao be dia be loatra no mety ho disy fanantenana raha ho avy Jesosy mety ho disy fanantenana zao nambaran'i Jesosy tany amin'ny Matteo 7 misy teny manao hoe efa no zava-magaga tamin'ny anaranao zay efa namoaka demonia tamin'ny anaranao zay nefa hoy Jesosy tsy fantatro akory na oviana mialamiko malasa eritrerany zany reovany fa inona ny jereny le fiainanao le teny fiaina le Jesosy Kristy ao anaty io no zava-dehibe ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika zany a mino fa Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy ahafahanao miala amin'ny fahotanany voalohany indrindra Jesosy Kristy irery ihany no lalana azahoanao miditra ny amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy Kristy rehefa miresaka Jesosy Kristy aho dia miresaka tenin'Andriamanitra satria izy ara-teny izy dia Andriamanitra ka tonga nofo ka no tamintsika io Jesosy Kristy irery ihany be dia be ny mandany io zanak'Andriamanitra velona be dia be ny tsy mino an'io ho Andriamanitra tsy misy afa-tsy io mila mino an'izantsika voalohany indrindra ary miasa mpamonjena zay vitany teo amin'ny azo fijaliana mino an'izantsika ary ty tsy peoko tsara mino fa io asa-mpamonjena io dia nataon'Andriamanitra ho anao manokana zay mielo zo afatra izao azo atao fotsiny eo atsika fa tiako zany tena izao natao ahy io nafateny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io vitany teo miasa mpamonjena ho ahy mino zany ary manaiky izany dia rehefa aveo a le epistely Jona voalohany toko voalohany 9:7-9
miaiky anao aloha voalohany indrindra fa le lalana rehetra zay nataonao tamin'izay zaho tsy mieritrrehetra hoe diso ny anina diso ny anina fa za manokana nanadinika mihitsy aho hoe misy zavatra tsy ampy tamin'ny fotoana zay mbavahako misy dingana tsy nataoko nino a fa misy dingana tsy nataoko dia ny nampandroso noho jesosy io ho tonga fiainako ka mbola ny fiainako ihany nataoko na dia nino aza rehefa nanapa-kevitra mihitsy anivo tena niditra tao amin'ny fiainako amin'izay ilay jesosy ary io jesosy io tamin'ny alalany fanamasina ny midirana mito io avana ny terasa mahagaga goavana rehetra raha teny jery mirakle anao a ny firakle ny fivampo tena lehibe indrindra ny fivampo le jesosy niditra tao anaty tsy misy ngezaka ohatran'io olona tsy tia baiboly olona tsy tia tenin'andriamanitra olona petsara velatry olona niova tapoka rehefa niditra ao anatsika io jesosy io mirakle ny zany avana fahagagalaka zany nanova tantena ny tontolo ny fiainana mihitsy ary io le lazainy ten'andriamanitra filazany tsara n'izao le toko fahatelo tena tiako foana hoa raha ny marina hoa efa marenireno ihany zavatra izao fa mangataka anao anao révision ndray ny fiainatsika mba tsy tapaveletena raha avy jesosy ozy ny tompo raha tsy ateraka indray ianao tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra nateraka mihitsy le fana maolona mihitsy no niova nateraka vaovao io idiran jesosy miova io zay no atao hoe teraka isika na teraka indray ary ny fahaterana indray io no mahatonga atsika ho zanak'andriamanitra sy ny fomba fivavahana za tamin'izany akefa mpanayvana sany tompo e folo taona teo any amin'ny faina am'roapolo taona vonio efa mpanayvana sany tompo mpamonjy fiangonana mamonjy zavatra maro fa tsy zany mihitsy tsy ampy zany fa io jesosy io miditra ao anaty dia nampatsiahy ary na tonga isaky ny toro teny ah dia mampatsiahy izy te foana hoe misy petera voalohany ary misy petera faharoa le petera voalohany le milva jesosy kristy zanak'andriamanitra dia miarady taminy ary le toe karadian' jesosy a dia re mpianatra nandritry ny telo taona sy tapana ao izy ny teny hoe mpanarady fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy tsy mpanarady intsony ny kristianina fa olona mionaina aminy ary io ny tena zava-miafina ravana io ny zava-miafina amin'ny fivavahana kristianina marina io jesosy kristy niditra tao anatin'ny olo io le kolosianina toko voalohany izy a indiny fa eo amin'ny faevatra am'roapolo ka hatramy fahavita am'roapolo dia zava-miafina tsy sasatra mihitsy aravana ny teny an'io ary angamba ianao isaky ny toro-tengo dia ahelo an'io fa misy zava-miafina ny fivavahana kristianina marina ary io na feniny devoly ho an'ny kristianina maro teto amin'ity firenetsika ity teto am'izao tontolo izao na feniny devoly izy io ary marina tokoa andriamanitra aza dia miteny mitsy voafina hatramin'ny fahagola fa naseho ankehitriny ho amin'ny olony masina olony masina no mahita an'io olona vonona amin'izay dia tsy ina ozy io zava-miafina io fa kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra ao anaty zany hoe olona raha tena namray an' jesosy tsika tena zanak'andriamanitra tsy afaka misaraka amin'io jesosy io raha misaraka amin'io anao dia very mety tena angambany olona hoe dia ahoana zany rehefa nandray jesosy zany tsy mety very tsia tsy zany mihitsy any amin'ny hebreo fahina dia milaza tsara fa rehefa nahanana anao ndry izy ka niverina tamin'ny adalàna indray dia jereo tsara misy tenitena etsana aveo a tsy azo vaozina intsona amin'ny fibebahana indray satria anao tsinitsinina rehefa mitsena noho izany mampitandrina tsara andriamanitra fa rehefa nandray an'izay jesosy io dia mila kolokoloana isanandro isanandro ny fiainam-panahy ary io no mahazanak'andriamanitra atsika ny fidiran' jesosy ao anaty a no nahazanak'andriamanitra ny petera mpiaradia amin'i jesosy amin'izay izy ka rehefa tafilika ao anatsika amin'izay zany i jesosy io a dia miova amin'izay ny fiainatsika zay ianao vo atao hoe zanak'andriamanitra ary zay ianao vo tafilika ao anatina atao hoe fanjakan'andriamanitra ety an-tany zay vo miaina amin'le lova zay men'andriamanitra rehefa nitsangana jesosy inona io lova riavana fakio tsara ny jaonina toko fa roapolo rehefa nitsangana tamaty izy namerina foana izy intelo
fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo. Zay vo natolotry ny tompo tamin'ny mpianatra am'izay le tale amin'ny filazantsara andreo natoka efrany foloandininy fa telo amby folo fa fito amby roapolo. Fiadanako nomeko anareo, tsy mpatanka ny fanomezana zao tontolo zao. Io no lova sarobidy io rehavana no resako aminao androany, tsy azonao io. Iaina am'izao tontolo manairona zao ianao, iaina am'izao tontolo feno aretina, feno korotana, iaina am'izany ianao tsy amina mpiadanana mihitsy ianao raha mbola forona Jesosy fotsiny, satria aeny ny sofinao, ahita ny masonao, de itebiteby ianao, ikorotana ianao, zany no hitanao itebiteby, tsy ana-mpiadanana mihitsy ianao. Ary be dehibe am'izao Kristy, am'izao teseko sao Kristy any mpandray fanasany tompo, efa milaza ny tenany fa nandray fanamasina izy, kanefa feno tebiteby ao anatiny satria mpanaratiany Jesosy tahaka ny Petera. Fa androany ianao manovadigana kely avany io. Zany no nataoko rehefa nambarina tamiko io Jesosy io. Lasa eritreritra lalina fa nanana fanapaha-kevitra kosa, mety betsaka aminareo mba mahalala ny fahatandroako zay niara-belona tamiko, mahafantatra tsara. Kanefa kosa rehefa niditra tao anatiko io Jesosy io, tena tsapako mihitsy hoe tafidro anaty zany fanjakan'Andriamanitra ety ambony tany zany. Ary ny lova sarobidy no men'Andriamanitra dia ny fiadanana. Ary rehefa tonga anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, mandova, mpandova, hoy izy any amin'ny Romanina toko fahavalo, mpandova an'Andriamanitra sady mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Mpiray lova, zany hoe mandova ny teny fikasan'Andriamanitra ho entina miatrika ny fotoan-tsarotra rehetra. Zay le lova sarobidy, fiadanana. Fa misy teny didi-pananana am'izao vanavitsika zao, izy ny mahazo an'olo io zay rehetra zanak'Andriamanitra ka miaina amin'ny teny fikasana, ka ny teny fikasana le didi-pananana. Napitrak'Andriamanitra amin'io teny fikasana ny lovantsika rehetrarehetra, tsy vola mankareny io tandremo tsara, tsy ny vola mihitsy nanamaritana an'io hoe manana tômôbilina tsara, manam-bola be, tsy zany misy namaritana an'io, fa aripana lalina. Tena ny aina ko azao mahatonga resaka aminareo am'izany, tao anatin' zany roa am'ty mampolo taona zany, lalina ao anatin'ny tontolo manahirana, milamina foana. Na inona iny niseho amin'ny tele, na iny iny vaovao ary milamina foana hoe tsy akasika tsika zany, pino zany tsy akasikay zany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azao ngena zay tena Andriamanitra e, manana fanjakana tsy azo ampiororona isika ozy izy tena Andriamanitra. Zany hoe tsy fanjakana isy mitahotra, tsy fanjakana misy fanahino, inona no aniko, inona no tafiko, tsy zany mihitsy. Ny ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mazava ny tenin' Jesosy, aza mana zay hoaninareo, zay ho tafinareo. Tsy mbola miova kely aviny zany tenin'Andriamanitra zany, tsy mbola miova zany. Mbola in'Andriamanitra ny manome sakafo ivelomana, ivelomako ivelomanay. Efa fotoana ireny ankeny tsy niasa tsona nakaretrreto amin'ny tasipéry avany, izaho tsy mandray karama amin'ny fitona filazantsara, fa velomin'Andriamanitra kosa izay amin'izany fotoana rehetra, amin'ny fomba tsy takatry ny saina, tsy takatry ny saina, sary-patariny zany fitondran'Andriamanitra, tsy takatry ny saina. Zany no fomba hitondran'Andriamanitra anao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany no misy fiadanam-po, na misy vola na tsisy vola na inona mitranga, milamina foana ny saina. Ny tompo ke dia efa nampafantatra zany tamin'izy ety ambonin'ny tany, tao anaty sambokely izy, tsy mitety fantatsika tsara, nanonja be ny sambokely, io ny riavina ny endrika tiany Jesosy. Ary io fiadanana io tsy azo ny fahalalana io, tsy mahazo eo raha tsy miditra anaty sambokely mihitsy Jesosy. Fantatro ihany hoe Jesosy fa raha tsy miditra anaty sambokely io Jesosy io, tsy azo ny fiadanana raha tsy miditra ao anatinao Jesosy. Mety efa nianatra sotra masina be dehibe ianao, mety mpitory filazantsara koa ihany ianao, mety manao hira fitona filazantsara koa azy ianao, tsy azonao ifiadanana io raha tsy ilay Jesosy mitondra, tsy mampianatra fotsiny fa mitondra ao anaty, miditra ao anaty mihitsy, rena ao anatinao mihitsy Jesosy, amin'ny andro, amin'ny alina, naizanaiza toerana le ao anaty izy. Zay mety hoe zanak'Andriamanitra riavana. Ary io tena tiako hidirinareo, miatrika zao vanamo sarotra zao tsika raha. Misy lova napetrak'Andriamanitra atsika rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy.
nomeny lova isika ary lova iainana manam-piaratsika eto ambony tany dia ny teny fikasan'Andriamanitra manome fiadanana, ny teny fikasan'Andriamanitra manome fiainana. Io ny iainana fa tsy azonao io raha tsy manao dingana ianao manapa-kevitra tahaka ny Zakaiosy manova. Aza mieritreritra mihitsy aho hoe efa mpivavaka raha ohatra ka tsy mena fiadanana nao androany. Aza mieritreritra mihitsy hoe efa zanak'Andriamanitra raha tsy mena fiadanana nao androany. Misy dingana zany mbola tokony ho ataonao tahaka ny nazo any e. Zaho efa kristianina tamin'izany fa nisy dingana tsy vitako ilay nampandroso i Jesosy io. Rehefa miditra ao manko i Jesosy io a mikarakara zavatra rehetra ny fiainanao. Misy zavatra jereniny masinao a tenen'i Jesosy tsy mety io a. Misy zavatra ataonao ny fitafiana anaovanao tsy mety fitafiako Jesosy, tsy mety fijeriko Jesosy, tsy mety fisainako amiteny amanaty amire feonao izy iteny manao hoe ity ny lalana ka andiana re ao anaty eo mirevana na matory na ny ampiasana naiza naiza re ao anaty eo. Tsy misaraka am'izao tontolo zao tsika fa iny am'izao tontolo zao tsika manre foana ny feon'ny tompo ity ny lalana ka andiana. Manoro tenin'Andriamanitra amin'izay izy manome ny tenin'Andriamanitra ary tenin'Andriamanitra fiainana ny fahamarinana, fiainana ny tsy manao kolikoly, fiainana ny tsy mijangajanga, ny fiainana tsy mandainy, tsy zavatra enarana zany fa fiainana. Na mahita zavatra olo laoza anao ny fiainanao tsy mangalatra tsy makan'io anao. Rehefa tsy mihitanao maso tao anatin'izany toeram-piasana zany fantatra dolidolo ny zavatra tsy fahamarinana mety mitrano fa le fiainako mihitsy tsy mety manaiky an'izany anao an'izany dia kagakaga io hoe nareo nga anjely nareo nga efa fiainako fiainan'i Jesosy raha ny mariny ary io Jesosy io zany a miasa anatinao. Io no azahoantsika miatrika izao vanim-potoana ny arety mandringana izao le avako malala. Io ny zavatra tenin'Andriamanitra iainantsika ilay zava-miafina voafina hatramin'ny fahagolana toy zany amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy sy fantatra riva ozy fa ao anatinareo Jesosy raha tsy olona ny lavina ianareo Jesosy fiainana. Io ny nasen'ny tompo no entina ibady tao anatin'izany fotoana zany tsy tanteraka izay tsy anjely koa izay fa mirosa mitanteraka osa mirosa mitsanetran'ny dingana te hiresaka aminao koa andrany mba tiako ampitaina aminao zany. Raha voniny ianao andrany vavaka sika ho hitanao mihitsy fa misy eta mavesatra zany ao anatinao miendaka mihitsy, misy zavatra manahirana zany miendaka mihitsy satria nahoana miditra am'izay le Jesosy ary ny teny fikasan'Andriamanitra am'izay no didim-panangana ampiseho sy anome anao fampandovan'Andriamanitra ianao, fampandovan'ny teny fikasana ianao ato anatin'ity baiboly ity. Ao no hitana nomeny anao zany hoe andova tena fiainana eto am'ty zao to zao ity tsy ho ny zava-tsoa zay matahotra sy ny ten'Andriamanitra. Ny anjerizao manotovo mandindra zay matahotra azy ka mamonjy azy tsy arena be hoe mbola beko ihany tsy azo faritanao amina tomobily io, tsy azo faritanao amina volany banky io, tsy azo faritanao amin'ny arenanao io fa arepana lalina fiadanam-po. Sarotra be ny manazava zany fa sy tonga mana zany miainako tsapako hitako ary de mizaraiko tao anatin'ny fotoana maro nanery amitsy le avana nitonan'izy ity fa mba tiako ianao hiainan'izany am'izao fotoana sarotra izao mba am'izao zava-misy zao ozy ny teny misoratra masina anavaka anareo tsy ampitoviko ny marina sy ny menoko ny manompo azy ny tsy manompo azy. Ny fanomponan'Andriamanitra zany a tsy fihetsika tsy any ivelany tsy fomba fianity avelany fa fitondratena mendrika ny filazantsara ary ny vokatra zay tadiavan'Andriamanitra ny tena fibebahana marina miantso fibebahana foana manko tsika am'izao fotoana zao ny tena fibebahana marina de mitondra vokatra zay ny Jaona mpanao batisa. Inona ny vokatra? Vomendrika fitondratena madio hitan'ny mpiarabelona hitan'ny mpiaramiasa hitan'ny olona manodidina fa tena niova Zakaiosy tena niova vokatra voalohany zany ary io tsy maintsy tadiavan'Andriamanitra amintsika io be dia be ny nosika atao batisa fa batisa tsy mavonjy io raha tsy efa miova ny olona marina fa nandray raisina le izay misy atao batisa no mizeny fa tsy mamonjy raha ny batisa fotsiny no ataonao
iazakazaka am'izany ianao na batisanjazy na batisanao dehibe fa ny fiderina ao anatiny jesosy io ny manova io ny mamonjy de miova am'izay ianao ary manao dingana mila fara-pakevitsika manao dingana androany raha tianao androany a tena mahena am'izany hoia taminareo hoe zay zavatra tsapako hitako reny ny sofoko nambarako aminao androany de izaran'izany ianao a manoloana zao fotoany tsarotra izao mbola sy tanteraka sika tsy anjely fa mandroso ny fahatanterahana fa androany kosa ianao mandroso de anao dingana vaovao iova mihitsy ny tontolo ny mpiainany de ho fantatra hoe ay fihetsiketsy any ivelany fotsiny atiny reny ay fomba fotsiny ho fantatrao zany ary andriamanitra no mandresy lahatra anao fa tsy olona fa namasina no mandresy lahatra anao ka atonga anao am'izay hoe ay andiny tena no atren'andriamanitra miditra ao anatinareo a misy zavatra miova raha mandrana izy ianao iova tanteraka mihitsy ny fahasalamanao na mizotsika zao raha mbola be dehibe mihitsy ny mpifantaka manaraka fotoa mavaka mitsely fa mbola piny foana fa tsy mbola niditra tao aminy jesosy mbola tsindra tao aminy le teny fiainana io teny io ny fiainana satria io ny teny fikesana ahoana ho misaotra masina isaky ny tranga ny zavatra rehetra ahoana ho ny ten'andriamanitra ahoana zany nge nambarana jesosy foana jesosy nge tety ambony tany tena niaina tamin'ny zotra satana nge nakafana azy ten'andriamanitra dolo netiny zany koa etsika manoloana n'izao tranga zao ahoana ho misoratra masina raha manana reo teny fikasana reo sika zany hoe lay didi-panana korintianina faharoa toko fahafito ediny voalohany aoka nadio ny fotsika ny saitsika sy ny fanahytsika mba ho masina madio miala ny fahasaran-dratsy miala ny fisaitsaina maloto miala ny fomba natao hatramin'izay taky ny zaka io se ino ny tsasaky ny fananako meko malahelo ary nisy zavatra nalety tamin'ny fanambakana oneriko arevatreny zany misy antony lehibe io zaka io io mpiasa-panjakana ambony io tompona raikitra ambony io nefa sa nanambara-pambe maso tsy zaka io sy talotsono no hitanareo androany izy mety nisy mpiarabelona taminy satria lehibe mpamoretra izy fa mety misy mpamoretra mpiasa ny tao tsy maintsy manaraka azy reo taka zany koa ny fiainatsika ho hitany olona am'izay manana fanapa-kevitra aoriana zao afatra sao andriamanitra malala ny lasanao rehetrarehetra za tsy malala anao fa zao teny zao kosa tianova tanteraka ny tantara-piainanao mba na miatrika an'izao tontolo misy arety mandringana zao tsika afa mihitsy miaina ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra mbola manana zavatra ambony tany amitsara zany akory tsy midika hoe za zany tsy anao masika za zany ataoko dolo tsy zany mihitsy io arana dolidolo reny tomy lalany reny fa mbola manana zavatra ambony reny isika jesosy kristy sy ny rany fa tsy mainty manaraka an'ireny io tandre mitsara fa matompotona napetratr'andriamanitra teo nasen'andriamanitra ka toavindreo satria tsisy fahefana raha tsy avamin'andriamanitra rehefa mametraka rafitra rafi-pandaminandreo ny tena zanak'andriamanitra marina manaiky ny rafi-pandaminana satria tsy misy fahefana raha tsy avamin'andriamanitra tandre mitsara sao de manao fanatisme hoe za zany tena tsy milan'zao tsy milan'zao tsia tsy zany misy zavatra ampiararako anao eto fa mbola manana zavatra ambony no zany rehetra zany isika zay no masany hafa ny hoe zanak'andriamanitra velona ary zay no ahafahantsika miaina eto am-piandrasana jesosy ho avy-tsy hoe ila izy aneny trompety ozy izy ny ten'andriamanitra hoe misy aminareo tsy anandrona fahafatesana rehefa iseho eny am'rao milamitra izy androany mba isan'le tsy anandrona fahafatesana raha avy eny am'rao milamitra jesosy ary mba ho maro isika ry avana zay mandre zao mba hiala am'reny fombafomba fivavahana nahitazana hoe miatena zao ny apôstoly hoe teny hoe zavany paoly zavana fa tsy zany mihitsy fa kristy ao anaty ary za tsy ataonareo koa ny finafinafiangonana tsy zany ny fanaledy tsy mbola nataona olona ny finafiangonana mihitsy a fa nitaonany olona ihany any fotana tsy nitaonany olona meny fiangonana koa fa nitaonany olona meny lanitra zany ny atao anatiny foko mba ho betsaka ny olona itsenan jesosy raha ho avy izy ndray androany zay avako manana mahafatra ny tombo androany manery ny fiainako mety iverina aminao foana mazo zavatra zao mety efa renao koa zany a fa misy dingana zany mahatsara le ozy ny teny miverina ozy ny apôstoly ary ozy izy paoly ndre mandeha ataoko ohatrany tsy nahazo a zany foana ny fiainana zaraina be zao tsy ataoko ohatrany mbola tsy mahazo foana mbola mangataka ny tompo foana omeo tena tompo mba nitsino ny fiainako omeo tena jesosy mba hanamboatra ny fiainako e
tovoy aintsio za zao vavaka zany satria mbola tsy tanteraka mbola mandroso foany aza raha nytian'andriamanitra ataotsika aza niavina mpanahy isika kristianina meno am'izao avozy mandrakariva atao voatra tsy nazo fa ho hitanao zany dingina vaovao fiainana vaovao tontolo vaovao misantatra n'lay voalaza amin'ny apokalypsy hoe ho fahafahana ny ranomaso raiko tsy misy fanantainana tsy misy faborina ity am'izao tontolo zao izy hoe tana rehefa ao ndraiky fa izao fanazao jesosy ho tsapanao mihitsy hoe jesosy mitondra ny entana mavesana raha mbola vavaka anao tena mbola mafy izany mavesana mbola ianao mitondra azy fa tsy jesosy fa rehefa ao anatinao i jesosy io miaivana ny enta maivana am'izay ten'andriamanitra no mitondra azy ao anaty ao ny tompony amangatsika tsaray avy ary ny tompony kiasika tsika andeha hivavaka sika ary mba hivavaka manao ao fa ianao koa manana fara-pakevitra mangino ao anatin'ny fonao ao hoe jesosy eo manao mikandroany mamelany eloko tamin'ny lasako rehetrarehetra ny hevitra ihany fa efa vavaka ny hevitra ihany atao efa mpanompon'andriamanitra ny hevitra ihany atao efa nanao an'izao kanefa to tsy tao matahotra rehefa ho avy direct maringana tao manahy tao be debe zavatra amin'ny insécurité fandroany jesosy nambara tamiko zany hoe jesosy fiainana zany midira jesosy atao anato mamelany eloko rehetra diovy amy rana ny lasako rehetrarehetra fandroany avozy ny fiainao midira jesosy hoe hitondra ny fiainao fa dia ho hitanao tsara anova tanteraka ny tantarany fiainanao jesosy ho tonga olo vaovao anao hivavaka isika raha io dia misotranao zay ny amin'izany afatra izany tsy tompony teny efa nivavaka tamin'io foana apetrao ito ambavaka zay teny tianao ambara ho an'ny olona rehetra zay meno zao misy karazan'olona meno eto misy sambany vao mandre misy vao manomboka misy efa ela teny misy efa manompo anao kory azy raha eo enao manana teny ho an'ny tsirairay avy na mana ny olona tamin'ny tsy ho 5,000 aloha nihinana daholo na zaza na lehibe nefa azan-drano no menao androany koa mimafa manana ny anjara teny dao ny olona rehetrarehetra aza velanika izy fa ho anazy ho an'izay rehetra nandre tsy kisendrasendra zao tompo no manesika koa mbola nambara izany fa tena ianao tianao maro ny olona etseranao jesosy eny aminao lanitra tianao betsaka ny olona voavonjy tsy andeha amin'ny fombafomba fivavahana tsy hiara tsy hipetraka amin'ilay fomba isan-karazana mahazo na fomba nraza io na fomba fivavahana io fa tena fiainana miaraka aminao jesosy kristy tompo naiza toerina le na matory na ny ampiasana ary naiza lay jesosy kristy velona nanotra ilay fiadanana ka ny olona rehetra tompo sy tapa-kevitra androany omeo azy zany fiadanana zany araka ny teninao zay nomeno ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty anao intelo anao ndeny tamin'ny mpianatra fiadanana ao anareo misaotra indrindra nareo misaotra jesosy ao misaotra noho ny fanahy masinao zay nampahery tolona tsairay avy eto ary nandresy lazy amin'ny anaranao jesosy kristy tompo nanaovaka izany lavaka izany amen.